feno fifaliana no iarabako atsika menakavy amty fotoana neo mafinaritra be ty. Fito herinandro ny reo mpaminany izay hiresahana manokana momba ny fahefan'ny mpaminany, ny ositra ananan'ny mpaminany, ny secret ananan'ny mpaminany, ny toetra ny reo mpaminany. Azo resahana tsara zany. Inona no nampahomby an'izy ireo ary inona no tsy mampahomby an'izy ireo. Mpino maro, kristianina maro am'izao vanim-potoana iainantsika zao mila takatra ohatry zavatra resahako ity. Tsy mitovy ny fomba fiasan'ny demony tany amin'ny 20 taona lasa, tany amin'ny 30 taona lasa, tany amin'ny 1980 ary aty amin'ny 2024. Tsy mitovy ny fiasan'ny devoly tany amin'ny 5 taona lasa, 2 taona lasa sy androany 2024. Am'izao vanim-potoana izao dia mampiasa ireo karazana devoly miaramila izay tena azo iverina fa faratapon'ny fihetsy indrindra, faratapon'ny matanjaka indrindra ao aminy ny lehibean'ny demony mba hanapotika ny zanak'Andriamanitra. Zany mahatonga mpino maro mitady raviravo tanana amin'izao fotoana izao ary mahatsapitsika, mpino mahatsapitsika fa miamafy ny ady, miamafy ny ataky, miamafy ny zavatra manodidina anao mahatsapa an'izany daholo raha mbola mpino. Misy fotoana tsika mahatsapa ny hoe ohatran'ny miakatra kely zany le fiainana, de misy fotoana ohatran'ny mafy tampoka zany ray le ataky, mafy tampoka le zavatra mitranga ary misy zavatra tsy apozina be da be zay mitranga ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny zanakao, ao amin'ny vadinao. Misy zavatra tsy apozina tampoka mitranga ao amin'ny fahasalamana. Ary raha vao marary ohatran'ny tonga dia aretina mampiorokoditra sy mampitsangam-bolo zany. Misy zavatra mitranga tampoka any amin'ny arabola, zay zavatra mifandiso tampoka daholo ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Reny ny manam-pirofo fa manao zay faraherin'ny demony ampiraviravin-tanana ny mpino, andreraka amin'ny mpino, atonga amin'ny mpino tsy ho tafarina mihitsy ny ara-panahany ary betsaka mpivavaka no mitady tsy ahatraka intsony. Amin'ny sabotsy le 20 juillet ho avy izao anatin'ny tele 7 herinandro nyreo mpaminany de hianatra momba ny tanjaka ara-panahy isika. Tsy hiresaka momba ny vahaolana fotsiny, tsy hiresaka momba ny fanasitranana fotsiny tsika, tsy hiresaka momba ny fahagagana, fa momba na tanjaka ara-panahy hoe manahoana ny hery ara-panahy tokony ananan'ny mpino am'izao vanim-potoana izao. Sahako no milaza aminao ry zanak'Andriamanitra ary mpino miaino an'ity fandarana ity, fa tena fotoana ny zanak'Andriamanitra zao, fotoana tsika zao, fotoana tsika zao, na inona zavatra mitranga eto am'izao tontolo zao, fotoana ny zanak'Andriamanitra zao. Amy zavatra misehatra rehetra mihitsy, fotoana ny zanak'Andriamanitra izao. Zany no ampaherezako tsara anao fa mila mahatakatra ianao. Ny tena problème am'izao vanim-potoana iainantsika zao, eno tsara ny zavatra teneniko. Ny devoly tsy matahotra mpivavaka. Averiko ny devoly tsy matahotra mpivavaka intsony am'izao. Taloha ny devoly natahotra mpivavaka, am'izao izy tsy matahotra mpivavaka. Fa ny devoly kosa de matahotra olona manana fahatakarana ara-baiboly. Ny olona tahorany devoly de tsy ny olona mpivavaka, fa ny olona mahatakajavatra, ny olona mahatakajavatra, mahatakatra ny fomba fiadin'ny devoly ary mahatakatra ny fiasan'Andriamanitra, mahatakatra ny secret-n'ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ireo ka mampiatra izany. Zany ny olona tahorany devoly, ny olona manana fahatakarana, fa tsy ny olona mpivavaka. Fa raha zay mpivavaka ianao fa jerevo lalovin'ny devoly ianao raha mpivavaka fotsiny.
raha mpivavaka mitaraina fotsiny eo na mpivavaka mangatadava amin'andriamanitra ianao na mpivavaka miantsoantso an'andriamanitra na mahavita mifadikanina firipiry ianao e tsy atahorany devoly ianao rehefa tsy matakatra na inona misitrapon'andriamanitra zany no mahatonga ny mpivavaka sasany ny fadikanina herinandro fa tsisy valany ny fadikanina 3 andro amanalina tsy mihinan-kanina amin'ny alina tsy mihinan-kanina amin'ny atoandro fa tsy mahita fandreseny misy mpino tena mahikôzatra ny fadikanina mandritry ny ray volana fa tsy miova ny fiainany resy lava tsotra le antony ny devoly tsy matahotra mpivavaka fa matahotra mpivavaka manana fahatakarana mahalala ny sitrapon'andriamanitra ary mampiatra ny sitrapon'andriamanitra betsaka ny olona mivavaka fa tsy matsapa nininina betsaka miditra am-piangonana fa tsy mandray nininina betsaka ny tonga any amin'ny toeram-pivavahana fa pokaty zero tsisy nininina tsisy nininina tsy matakatra nininina fa sako milaza mbola veriko aminao Andriamanitra kosa de momba ny olona zay vonona tsindriko tsara manana fahatakarana fahatakarana inona moa zay zavatra lazain'ny baiboly mahalala tsara ny sitrapon'Andriamanitra ary zany no ianarantsika ny fiainan'ireo mpaminany raha miresaka zao tsika ohatra Elisa mpaminany dia tsy natahotra ny epitany on'ny Jordan tsy natahotra ny epitany on'ny Jordan nandena kany izy niaraka tamin'ny Eli mpaminany fa miveriny izy rery fa efa takany ny fanaovany Eliazy ainy ny fanaovany Eli mpaminany azy de ny sokafany ny on'ny Jordan de nepita izy Elisa mpaminany no niteny tamin'ilay vehivavy Sonemita ka niteny taminy fa hiteraka ianao amin'ny heritaona takzao itsotro zazy ianao le ramatoa efantatra le rangahy efantatra fa ny teniny Elisa de teny misy fahefana hiteraka fotsiny zao ianao nino kidonana ino kiantra hiteraka ianao niteraka raha vehivavy heritaona taorinany Elisa mpaminany tsy mba natahotra indray andro izy no didinina miaramila izy sy ny zatoviny izy Gehazy zatoviny didininy miaramila ny Siriana nandeha ho samborina izy de vo nanokatra ny varavarana izy ty Gehazy nilay zatoviny nanokatra ny varavarana voamaraina ny varavarakely de taitra sady natahotra feno miaramila reto rikaka eo feno miaramila ny fahavalo Siriana isambotra atsika aiza ny tany ale atsika Elisa tsy taitra akory ozy Elisa mantsy azy tsisy olana io nivavaka Elisa tompo ampahiratony masony niaraka tam'izay nihiratra amin'ny mason'le zatovy tena hita izy fa feno anjely be da be miaramila avany an-danitra be da be niaro azo mianaka tamin'ireo fahavalo ireo inona ny tia natongavana Elisa de nanana fahatakarana Elisa ary zany natonga azy tsy natahotra mihitsy na de teo aza ny fahavalo tsy nanana fanahina izy teo anoloan'ny on'ny Jordan tsy nanana fanahina izy ny teny an'le vehivavy Sonemita ho hiteraka ianao tsy nanana fanahina izy ary fahefana ohatr' zany no ilayntsika pino tsy any am'le dimension mitaraina intsony tsy any am'le dimension mangataka sy mitomany tsy any am'le dimension an'le le mananana kely fa dimension an'le mibaiko ny zavatra rehetrarehetra amin'ny alalan'ny ositra sy ny fahefana zany ny zavatra ilain'ny mpino am'izao fotoana zao mibaiko ny aretina mibaiko ny fitahin'Andriamanitra mibaiko ny fahagagana mibaiko ny olana mibaiko ny problema mibaiko ny fahavalo ilaina izany dimension ohatr' zany ny ilaina tsy any am'le mitaraina tsy any am'le mangataka tsy any am'le mitomany tsy any am'le misofrira be tsy antsontsika miakatra ty amina dimension zay mampiasa fahefana za tataotro tena resako anao fa ny aza zany ny zavatra ilaiko ny zavatra tedaviko ny zavatra teneniko
amin'ny anaran' Jesosy Andriamanitra manatanteraka azy. Ndao anaraka andreto fijoroana vavolombelona maro be reto tsika, misy am'ireny fijoroana vavolombelona reny amin'ny telefôna, amin'ny alalany vavaka nataotsika sy ny baiko nataotsika, misy amin'izy reny amin'ny alalany fijoroana vavolombelona hitana eto ndao arahantsika avy hatrany. Zava-dehibe nataony tompo teo amin'ny fiainanay a. Nisy fotoana zany nisy pasteur tato amintsika niteny taminay hoe mila tomobile izy a. Nisy fotoana zany nisy pasteur tato amintsika Zany izy mafimafy hoe mila tomobile izy, tomobile matanjaka mba 9 place na 7 place. Dia izay tsy mivarotra tomobile fa eny aroa fa andraso fa iresaka amin'le vadiko fa manana an'izany zay aho. Dia io tomobile io nefa tena farak'izay tiana indrindra, tian'le zanaka indrindra, io zany tsara indrindra tao aminay sady matanjaka indrindra. Na mandeha makany Dego ary io dia mandeha tsisy maninona mihitsy. Dia rehefa mifampiresaka zany zay sy le vadiko ato, io sy le vadiko hoe andao ary omentsika ny tompo le izy anaovana asan'Andriamanitra hamonjena fanahyn'olona satria toriny fila zany tsara. Dia nisy fotoana nefa talohany io efa nisy olona zany hoe alao mba hovidina io tomobile io fa tsara le izy tena tsara. Dia ozy le fatiko hoe tsy mena mihitsy io, dia nefa le izy tena hoe vidiny mihoatra n'le vidiananay azy, dia tsy mena mihitsy satria tena tianay tian'le zanaka le izy. Dia mbola vao nanapa-kevitra ohatr'izay fotsiny tena nagaga vao nanapa-kevitra izy le vato hoe oke omentsika anazy. Dia 3 andro tapre an'iny dia nomeny Jesosy vaovao afo zay. La izy ary mbola ao an-tranonay asifiteka mafy tsara lavitra n'ole izy ndray tsy dia rekistolna moa le izy tsy dia ohatry tsy staraiky. Dia natsoko niteneniko le pasteur misy fagaganao fa hoana ozy izy zay ao vao nieritreritra hoe ameanao misy ao aminay le tadiavinao staraiky sa 4 ao le izy dia nagaga ao fa tonga dia nahazo zay nahazo après 3 jours. Dia ozy izy hoe hitan'Andriamanitra ny toe-ponareo mivady ozy izy fa vao nieritreritra ny anome anay dia efa nitahiny sahady dia zay mihitsy dia avy eo afaka herinandro iny dia tonga tao an-trano izy mivady moa naka le izy. Dia le zanakay zany nisy zanako farany zay zany malahelo be fa tiany be le izy, tena tianay io zany tena tiana indrindra tao. Dia mitomany izy zany, tomany be izy ery an-davarangany ery, dia pasteur moa lasa ry zareo mitondra le izy tomany be. Dia nanomboka tamin'io zanako dia isan-kariva isan'andro izy dia miteny foana Jesosy ambasoloha izy taraikisana iny fa papa sy maman anay tsy manam-bola hividianana oatra n'iny intsony. Tonga indray ndrapitsy dia Jesosy ambasoloha iny tsy taraikisa iny fa tsy manana vola hividianana intsony papa sy maman anay. Dia na dia misy vahiny tonga ary ao an-trano nandritra ny 2 volana izy zay foana dia misy vahiny tonga ao an-tranonay dia mbola teneniny foana zay foana ny vavaka zay foana ny vavaka ataony io zaza. Alleluia. Dia farany na le vahiny ary hoe fanakaiza tokoa moa le staraksanareo mivady dia tsy miteny moa zany zay eo mason'olona eo mihitsy izy zany asiny mihitsy nareo mason'olona. Dia rehefa avy eo amin'izay nandeha le ray volany seminaire Fanamasina iny dia ny tena moa zany fondreny dia mba nalahelo an'io zanako io ihany hoe Jesosy isan'andro dia mitaraina aminao foana hoe io zanako hoe mba soloiny starakisy soloiny starakisy. Dia farany dia mba nanampy anazy koa tanatin'le ray volany Fanamasina hoe Jesosy tena marina ho le tenen'le zanako hoe tsy manam-bola hividianana an'io zay mivady anolona an'iny fa ianao mavita an'io Fanamasina vitanao io voasolonao io fa dia io hoe dia hitaraina foana io zazy io mandra-paharoviana zany hitaraina an'izay foana ho Jesosy. Dia tena nagaga fa tapitra le ray volana iny Fanamasina iny tamin'ny herin'ny androany. Dia nilahady ariva ihany indra-piso ariva dia nisy niantso telefona le vadiko hoe alay vao ty amporo ty Tamatavy grand starex sanareo. Grand starex orakoraka halleluia nareo zany Jesosy. Zay vao tsara lavitra n'ole izy, tsara lavitra n'ole menay an'le pasteur. Alleluia. Dia nefa ny ary nanomezanay an'le pasteur ary tsy le vidiny iny fa tena hoe atsasaky le vidiananay azy fa tena hoe omena Jesosy hitoriana filazantsara na maty antoka be ary zay tsy manino.
dia soloany jesosy dia mbola nisy anankiray koa tadidy pasteur tsika ilay nasinao nameno zavatra taratasy anankitelo hoe fenoy ao izay tena tianareo tanteraka zany nampanao an'iny pasteur dia nenahy nameko amin'ny maman Larissa nirava dia nenjehako izy hoe ty ho any anahy maman mba entina ambavaka reto anankitelo reto maman vadinao dia nasiko tao anankiray nenahy misy hoe nataoko hoe mba ho any andafo koa zay mianakavy satria zany natonga nareo mianakavy mihitsy zay mihitsy ho any andafo satria natonga an'izay hoy zay hoe jesosy ho fa manina hoa zany jentilisa mandeha makany andafo zareo mandeha nefa izy tsy mivavaka mandeha mitety firenena maro mandeha foana dia manina hoa zay mpivavaka manompo anao dia manina izay tsy mba ho alefanao nefa ny anao tompony zavatra rehetra anao miabakabaka anao ny ropilany tianao taingina an'io zay dia ampitengeninao dia soratako tao ilay izy dia tena nahagaga tamin'ny alarobia teo mihitsy niandra tonga ilay tomobile tonga ny whatsapp message koa bienay dimy mianaka miaraka amin'ny hôtel any Dubai urakoraka mafe any a Dubai fa tsy hoatsy Comore any Dubai 10 jours dia miaraka amin'ny hôtel hoe tiany hôtel dia rovina miaingy amin'ny 10 août ka hatramin'ny 19 août alleluia iza ny anaranao raha ladina nataony tompo voninahitra ho an' jesosy ny anarako raha lalova ny anarako za zany androany mitodika manokana ho an'ny tanora rehetrarehetra androany indramokely le teny ray aman-dreny pasteur iny hoe mba tianetsika ny ampony tanora koa zany za eto amin'ity toeran'ity androany nareo koa mbola tanora anetsika ny ampony tanora zany satria fahagagana jesosy fahagagana nataony jesosy teo amin'ny fiainako isaky mangataka zavatra amin'i jesosy vao misaintsaina n'le zavatra angatako amin'i jesosy dia tanterahany jesosy eo amin'ny fiainako foana le izy nisan'ny zavatra anankiray zao nangatako tamin'i jesosy nanira mba hoe mba nana moto zany satria mba afahako entiko manompo an'Andriamanitra dia voaray volana monja zay pasteur nahazo an'izay moto zay dia eka mafy zany tanora manala isy io no nangatanao tamin'ny tompo io no nangatako tamin'i jesosy voalohany aloha voninahitra moa zany jesosy fa moto teo amin'ny 16 million tao no moto nividiko tao anatin'le jeune conquérant no nafahako nanangana an'izay budget 16 million vidanako an'le moto tamin'ny jeune conquérant iny tao anatin'le jeune conquérant iny no zany hoe orinasa natsanganao tamin'ny orinasaka natsanganako tao anatin'le varsa nazahoanao an'iny nazahoako an'le moto dia faharoa manarak'izay za moa manana trano zaho dia misy matetika misy mpanompan'Andriamanitra misy pasteur avy any aminay mba mamangy anay ao an-trano zany dia ohatrany hoe za zany ampahitany jesosy anao hoe rehefa miditra amin'ny tranona jentilisa ianao maninona ny tranona jentilisa misy confort be misy zavatra mahafinaritra be ao amin'ny tranona jentilisa fa ianao mpanompan'Andriamanitra mangatako aminao amin'i jesosy fa afaka asarainy jesosy ihany koa ny tokantranonao dia nangatako tamin'i jesosy koa jesosy ao za tena andeha lavitra ho aza jesosy za tsy anaika anybambaniny reny jentilisa reny ntsony fa za mila manana misy ao aminao jesosy misy ny zava-tsarehetsarehetra ao aminao misy ny fahasaran'Andriamanitra dia amintsika miresaka zao manao carreau za amintsika miteny zao manao carreau dia manao paiasina lakozia manao trano za am'zao ataonao tsara lavitra nohony amin'ny jentilisa mihitsy dia misy olona somary oatra manakianana ihany fa ozy amatsan'i jesosy tsy maintsy lazaiko foana ny fahasaranao jesosy na misy olona manaky anazy dia mbola lazaiko foana ny fahasaran'Andriamanitra dia tao anatin'izay dia ao anatin'izao fotoan'izao koa zany fa tamin'ny tao anatin'le nisy tsojanona voakany lazain'ny pasteur tamin'ny sabata le hoe misy fahagagan'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra manomboka amin'ny sabotsy rehefa tonga natokantrano any ianao dia misy fahagagan'Andriamanitra fa tao anatin'ity semaine ty pasteur mbola tsy nandray bénéfice tombombaritra ny akoatra zay varotako hatramin'izay vao tamin'ny omaly ariva zao tamin'ny za nefa ao anatin'ny direction andeha ody mbola misy kilo miantso anahy za ozy izy mila machine zao fa andeha ho ana province ozy izy dia mila machine maromaro zay machine firy ao ankomandinao machine anakiroa izy ny komandinay dia mila pièce maromaro ihany koa zay
dia zay zany gagabe sao dia mba olona misoloky ary reto olo reto dia sao dia mba olona anaka tamtamika teo amin'ny atsasakadiny teo niantso anary zareo efa tonga eto antsenanao izy zay fa aiza misy anao lasa avy eo nandeha ny azaka za zany fa tsy nieritreritra ntsony hoe tena matotra le olona laza avy eo ny azakazaka nandeha nanokatra ny depôt koa naka an'le entany fa tena fahagagan'Andriamanitra fa vao nanombana an'le prix tena tsy niady varitra ry zareo fa tonga dia izay prix nanombanako any zareo tena novidanany zareo orakoraka mafy be dia tsy mbola nandray tombom-baritra ohatrany mbola tsy nandray tombom-baritra koatran'izay taorinan'le taorinan'le tsojany iny omaly ariva nandray teo amin'ny 2 millions tao ny tombom-baritra ny rasy tao anatin'ny asasakadiny sasakadiny fotsiny akoatrany tombom-baritra tao anatin'ny journée iny nandritry ny herinandro iny nandritra ny herinandro iny sy nandritry n'le andro tontolo omaly fa tao anatin'ny omaly ariva tamin'ny efatra 2 millions teo iny eo ihany dia azoko le 2 millions ary tahin'Andriamanitra nareo madama aizy madama anteo tena siviteka mavitra atsandrato ny tanatsika rehetrarehetra zavatra tsofoko rano amin'ity herinandro ity izy fahagagana amin'ny anarana ifindrany mihitsy zany ozitra sy fahasoava ho an'ny mpinitra na blokazy andro any teneniko rava blokazy amin'ny anara Jesosy amen alleluia iny tomporana faraparany zany tsika zany am'izao tsika mpanompon'Andriamanitra zany tsy azony olona ambanibanina tsony eo amin'ny tanàna misena eo nareo velo manao fafolo-karena sy fanatitra tsara tena manao tsara mihitsy fa matitra amin'ny tompo am'zany zara mbola mampahirany madamako hoe ianao ko mila tsy nivola ty amiko nanaovanao ampafolo-karena fa zay vola omeko anao dia analao ny ampafolo-karena ho anao manokany samy manao tsika ho misy litambarana dia misy koa le any mety zany alleluia dia araka ny lazaiko teo misy namana zany mba promotion eo an-tanàna anisan'ny nanambanimbany moa anisan'ny manindrindry le tambola taloha mbola tsy nitahin'Andriamanitra dia amintsika miteny zao vao mivoaka an-trantsika miaraka amin'ny moto tena hoe misy fiainana tena mitsombadika mihitsy zany fiainana amin'izao fotoana izao vao mifanenantsika ny rahalahy rehetrarehetra eo an-tanàna dia mangataka kely daholo hoe mamametraka kely da ametrahako tsirairay mihitsy reo ametrahako mihitsy dia zany ny régime alleluia ary nareo mba maniry azo katikatira tena maniry tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy azo zany ho tonga zany hiala amin'ny moto dia tonga amin'ny anaran'i Jesosy amen Rajana ny zavatra ejoroko vavolombeleto dia zava-mahagaga nataon'Andriamanitra dia contrat ho anatin'le travail zany hoe ny ravavinao sy ny ray aman-drenao raha marary dia tsaboina gratuit satria le izy hôpitaly lehibe dia nanana sokovavy zay dia le sokovaviko be voky dia netiko tao dia izy nefa tena saro-piterahana be mihitsy tamin'le zanany voaloha dia tsy nikitia mihitsy le zoko zany tao fa ohatrany hoe mody ampisafosafondry zareo fotsiny dia tsy atao ninina mihitsy dia efa nengeza be zany le zazakely dia lazainy zareo efa mbola kely be dia nieritreretiko amin'le plan any mihitsy ny hoe hodidiny ihany le zoko zany dia avy eo tao anatin'izay dia le nametra-pelana dia tezitra hitako hoe tezitra ihany izy dia tamin'le 20 za nalefany hoe aleo izy tonga dia faranana treto le fiara-miasa dia za tsy nitena tsy nalahelo zany fa zao foana zavatra tao anatin'ny saiko hoe matoy ianao anokatra lalana vaovao ianao Jesosy raha nasiany nijanona dia niteny zareo hoe hoentina miverina any le zoko toy izay hoe mbola lehibe noho ny Andriamanitra koa mbola lehibe noho ireo ny Andriamanitra koa fa tsy mitondra ny zoko miverina an'izany voninahitra ho an'Andriamanitra fa nampiterahako tao an-tranonay le zoko tamin'ny 1er juillet adiny 3 izy nanena fa tena fahagagana lehibe fa tena efa tery be mihitsy le lalan-jaza tena hitako efa tery efa normalement tokony hididy izy fa voninahitra ho an'i Jesosy mamako mpanao délivrance zandriko mivavakato fa délivrance tsy akijanona nadritry ny adiny 3 voaka le zazakely tonga dia niorakoraka ny tomamy be voninahitra orakoraka lehibe noho ny opération ny Andriamanitra ivavanao
raha marina zany amin'ny masazy faminanao dia zay nitanao tokony ho didina izy e dia raha plan zareo le tany ampiasana koa hoe tonga dia tsy tente an'io voabasy izy zany fa tonga dia hoe vao tonga eo zokinay a dia tonga dia didina dia massage famana tena efa hitako mihitsy efa tokony hididy izy fa za tena tsy nanaiky hatrany farany fa ozy a hoe raha nerin'andriamanitra raisiko eto a tsy hitondrako ny zoky iverina zany a ho didina voninahitra ho an'i jesosy fa tena zava-dehibe nataony le izy premier juillet le izy vina moa zany tamin'ny latsinainy tamin'ny latsinainy ampanatre tena moa nijorony ity danan jesosy pasteur danan jesosy tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy nitsangana tsy nanaiky mihitsy afa efa salasala fa te hanambara ny fahasoavan'i jesosy a te ame voninahitra andriamanitra alefa resiviteka mafy amen inona nataony tompo nataony jesosy a jesosy moa zany efa nitamin'ny fiainako foana hatramin'izay izy mampitsimbadika ny tantaram-piainako tsy nitsinona mihitsy a no nandray an' jesosy dia nivavaka teto amin'ny fiangonana teto a pasteur ry amandreny ara-panahy ny zavatra goavana be apetraka ny jesosy atopoko a mety misy olona te tiany jesosy aheno amin'izay fa nijaly ako tamin'ny tokantranoko mpanambadiana tamin'ny vadiko dia io jesosy io sisa no fihiniko korotana tokantrano korotana ny tokantranoko fa io jesosy io nampitsimbadika tanteraka asinateka mafy dia nitsimbadika nanahoana mifandena nitsimbadika tanteraka ambany ambony io jesosy io a nametraka fahitapity goavana be eo amin'ny vadiko fakatiana reo zany zao fakaty be zay za alleluia nahatra ho an'i alleluia jesosy fahitapity nefa teo aloha tena korotana miantso foana korotana misy famisaviana misy zavatra ratsy avy amin'ny devony fa io jesosy io faratapony alleluia nampitsimbadiany tanteraka ny tokantranonay le zany ohatran'ny famisaviana no natonga ny tokantranonareo korotana natonga azy nakalanao fa raha ohatranao zao kosa aloha tsy tokony akalainy fa misy famisaviana ihany zany nahatra ho an'i jesosy le zanke zay e rehefa amialanao zay ny devoly na ohatra ny ahoana ianao a na ohatra ny vazary ianao a asiny ny devoly ianao dia ohatra ny hafa mihitsy fijeriny ianao sa ahoana hafa mihitsy fijeriny a kinanjo a ny zavatra tsy nampoziny devoly rehefa fikitra amin'io jesosy io ianao jésus tout puissant lama zavatra rehetra lama zavatra teka mafy alamy io tokantranonareo io restaureny jesosy io dia efa milama tsara miadany io isorana an' jesosy akoatran'izay mbola misy zavatra fa ny fitahian'andriamanitra na miarabolana ny fiainana rehetrarehetra dia tahiny jesosy vady mifakaty misy fitahian'andriamanitra fa tamin'ny fanahy masina tamin'ny le ray volana teo ray volany fanahy masina dia fanahy masina mampahery be mitondra hery be mihitsy izy a dia ao anatiny io misy tsodrano misy vavaka mahery be misy afo dia miteny pasteur Frédéric hoe io miteny foana izy maminany mpanompon'andriamanitra pasteur hoe io zavatra blocage io ohatrany hoe misy blocage io zavatra nendrasanao mataona ny mary io amin'ny anaran'i jesosy io mirotsaka io ravy io blocage io rava ny blocage pasteur ravy mirotsaka misokatra ny lalana am'izao misokatra ny lalana alleluia le 15 teo tapaka ny volana juin fotoana tseritreretinao a jesosy manao zavatra tsy takatra ny saina alleluia tahina amin'ny zavatra rehetra zao tahina amin'ny zavatra rehetra amin'ny zavatra mbola tsy raisy ny tananao hatramin'izay ny ainanao vola alleluia tsofoko rano misy fahasoavana be
tamin'ny herinandro teo misy fianakaviana satria nijoroko fa volombelona teto zany tamin'ny rano tadidy ianareo a dia le aretina hoe seposepotrako dia nikohaka dia raha tonga teto amoa dia firy taona ianao sepotra sy nikohaka teo amin'ny heritaona latsaka teo dia za tsy nandeha dokotera tsy nandeha taiza fa netiko tamin'ny finoana tato foana zany le aretina dia raha netiko ny finoana foana le izy a dia akehitriny moa ny fianakaviana malahelo anazy zany dia mba nisy ihany no nitaondrana amin'ny dokotera dia raha tonga tany amin'ny dokotera zany tamin'ny asa zay na herinandro teo lasa iny dia nilaza le mpitsabo hoe atao alanizy ianao ozy izy dia nanaiky natao alanizy a dia diozoro ozy izy ny alanizinao a dia makaty anao ozy izy atalata matsy ny talata teo dia raha tonga tany ny atalata dia misy biby mihinana ao anatinao ozy izy zany nataony zay nataony tamin'ny avokavoka ao ka ianao ozy ilaina manao traitement mandritry tapataona ozy mantsy ana amin'ny biby mihinana amin'le biby mihinana ana dia eo a zany oa jesosy olona ho an'ny biby zany avy eo a tsy efa maty a dia miteny an'le vadiko niaraka tamiko tany hoe o ramatoa tapataona ny eo no a le traitement an'le alanizy a ka le finanako an'le fanafody dia za miany fanafody pile dia ohatra pilenomba ohatra nireny daholo le fanafody amin'ny plakety ray aloha miany ana dia andriamanitra jesosy ty zany hoaniko mandritry ny enim-bolana mety isy fiatraikany amin'ny tenako ty za hatramin'izay tsy mandeha pile zao mandeha pile nefa za olona mbo mivavaka ihany ka nataoko zany amin'izao dia le vadika aloha miteny hoe aza ajanona io betsaka ny olona aza mijanona ianao fa raha vao mijanona ianao zany dia ho foaty a satria hoan'le biby foana anefa za tompoko dia manam-pinoana amin'i jesosy a fa ohatra no ajanoko le any le izy fa aleoko mivavaka alleloia ohatra no ajanonao ihany le izy ohatra no ajanoko satria tena ho ajanonao mihitsy tena mety ajanoko mihitsy ajanoko sorana ny tompo sitrany ianao tena lokasiako hitanao finontira laty jesosy manomboka androany mitsahatra zany aretinao amin'ny avokavony zany a reo biby mihinan'ireo le voniko amin'ny anaran jesosy halleluia misy fahagagana manomboka eto amin'ny anaran jesosy amen may areza raha la Félix ny fagagana nataon'ny tompo tamiko a dia nisy vai tao tambaneloko dia tao anatin'ny 3 andro izy io a dia niombo be dia tonga teto andro sabata dia tamin'ny androany tamin'ny tapabolana tamin'le batisa fanamasina sy afo fa andraisiko tamin'ny finoana zany hoe batisa fanamasina sy andray fagagana androany zay ny netiko ngeza be ohatran'izany tato any dia ty efa mivoto be daholo mivonto ny tratranao iny tena mivonto daholo mihitsiny dia mahazo hatramin'ity dia le nole tsy fitosana avy tao amin'ny elika io a fitosana vao anelika io dia aty misy angeza be a dia tony efa mivonto daholo mihitsy dia nandeha nody a zany a karazana famosavina izy io a tompoko favay izy zany raha jerena fa tena efa hoe tokotokony teo amin'ny fefakadiny teo mihitsy zany anafanganany devoly an'le aretina fa jesosy afaka mitsofoka segondra ataovy alleluia dia nandeha nody a zany niaraka tamin'ny finoana tao anatiko hoe iaraka mifagagana tamin'ny tapabolana io a ie tamin'ny tapabolana tompoko dia tonga tany an-trano a dia eny ambavahady a dia hoe iaraka mifagagana ato an-trano ato ny andraisako fagagana dia nioaka mivavaka zany tonga tao an-trano dia rehefa avy nioaka mivavaka dia afaka kelikely a dia poritra dia ohatrany hoe poritra te hivoaka zany dia lasa nandeha tany amin'ny WC dia nandeha tany amin'ny WC a dia tsy poritra indray dia lasa niala tao dia niala tao kelikely a tsaika nandingana 4 minitra dia nisy zavatra nandeha tamina mialatsiny dia nijerena ilay izy dia nana be tena fagagana be mihitsiny a satria nana be mivoaka tao
raha le taty zany a mbola tsy vaky fa raha ny eritreritra ny devoly zany efa efakadiny eo zany dia amonana le izy dia ny tompo afaka mitsofoka tamin'ny segondra hoe nitedavany lalana hafa le nana zany enko mihitsy a misy zavatra misintana ohatran'izao dia mahazo amin'iny dia miodina ohatran'izao dia mivoaka tany ambany nana be dia tonga tao an-trano ray dia mbola nisy zavatra mitosaka ihany a dia jerena dia mbola nana ihany dia miaraka ny zavatra maitsomaitso be dia mbola tsy vaky ihany aloha tato io zay hoe isy nana miaraka ny zavatra maitsomaitso eny tompoko dia isy fagagana androany dia tondroka ihany dia isy fagagana dia ny zanako moa zany rehefa nahita hoe tena grave be zany le aretina tonga izy dia nanapa-kevitra hoe za ifady anina 3 andro sy 3 alina dia za zany faly be mihitsy hoe tena isy fagagana be mihitsy ny ty zavatra mahazo anaty a fa tsy maintsy hetsika ny tompo afaka kelikely tsaika hoe adiny firy tao arinana iny a vaky le izy dia rehefa vaky le izy dia nana daholo voaka tamin'iny a le tao amin'ny elika vaky zay vao vaky dia nisy zavatra mipotsaka tao a dia zavatra ohatrany hoe totototona taratasy zany dia ngezangeza le izy potipotika taratasy le izy dia raha jerena izy salana hoe tsabora ohatra mipotipotika taratasy dia samy mivavaka daholo zay samy mivavaka dia voninahitra andriamanitra dia raha marina zany a tokony hoe loka be tokony hoe le boribory be teo zany tokony hoe lavaka be ny elo fa no le izy mipiritsaka tany amin'ny lalana hafa dia zay voan'le aretiny iny ihany ny trasy te dia vita ny tompo nanakombona anazy tsikelikely nanao opération tena nanao opération tsy hita masy tena fahagagana tena miapampana mihitsy ny raisiko a fa tsy misy trasy tsy misy ninona fa tena fahagagana sitrany ianao zao sitrana samatsara tsisy ninona tsony eo trasy tsy mety fa voninahitra alleluia tena mafina tsy miverina tsony ny fampisaviana mandrakizay afaka ty mpanomponao ty amin'ny anaran'i jesosy amen maherezy première june zay ny tonga teto dia rehefa niasa zay a dia ao anatin'ny toerana misy anay le faribolany tolo zany hoe nanaovana fatodrata tamin'ny tolo mihitsy le izy dia tsy nandroso mihitsy ny fiangonana ao anatin'le fiangonana eny Ambomainga kely eny dia ao anatina faribolany tolo zany hoe fa nalatsahana raha zany io toeran'io fa zay fiangonana mitsofoka eo dia tsy androso mihitsiny tao anaty fiangonana nahatongavanay satria fiangonana zokony anankiroa no eo amin'le toerana dia tamin'ny fahatongavanay tsy nisy maty mihitsy zay noana fa tao amin'le ilany a efa inenina zay nisy maty délivrenareo le toerana délivreko le toerana satria voatonga mivadiko tsy mivavaka ato fa za ihany zany hoe manao akisisika mivavaka aty dia tao anatin'izay tamin'ny lakamisiala rehefa natory eo amin'le fiangonana ray nisy enina zay maty enina zay maty fa ny hatramin'ny nahatongavanay mivady eo amin'le fiangonana misy anareo le anaovana gardin atao tsisy mihitsiny tsy vitehaka maty aloha za tsisy mihitsiny mbola verika any tsy mahatahotra mpamosavy zany ianao se alleluia satria le dekona natao fiangonana intelo isaka ray volanao misy maty le fiangonana ao amin'ny zareo nefa hatramin'ny nahatongavanay tsy misy tamin'ny alakamisy ala vovobe ny alika tany tokotanytany dia mivavaka ohatra nisy nanaitra anahy dia mivavaka rehefa mivavaka dia ohatra mamaivaibe daholo mivatako manontolo dia nisy niteny tao potsofoko manao hoe androany nandresenao an'ireo fanahy ratsy rehetrarehetra manontolo reo avy eo moa zany iny alakamisy alina iny a nataoko délivrance ny tokantranonay aloha dia nakana amin'ny fiangonana tany kay le fiangonana nisy jola saika ahaka ny ordinateur rehetrarehetra manontolo tao amin'ny fiangonana dia veo a nitsoka daholo zareo satria ny olona tany ambadika tany nahita fa zay aloha tsy nahita satria tao an-trano dia laza izy fa nisy afo be le fiangonana miredareda tena mirehatra be tsy azo idirana alleluia dia nanomboka tamin'iny ny dekona tao ambadika izay dia milaza fa ohatrany hoe mivadika mamirapiratra be ny fiangonana nisy asa ataony zareo hoe anangana fianarana zareo fianarana dia veo nkatso ny vola rehetrarehetra netiko mambavaka sady mifadika anina andray andro a zao a misokatra ny mpandrafitra zao am'izao ao am'izao asivitehaka mafy alleluia hatramin'io ny dadatoanay ohatrany hatramin'izay izy mijery anao ohatrany tezitezitra be zany sady mena be masina hatramin'izao nefany a
mivadika eo rehefa miarabana izy hoe finaritra tompoko. Alleluia. Angatsy an'le fiadanana. Tsy manao an'izany Finaritra andray izy izy. Finaritra tompoko izy a. Alleluia. Amin'izao ny fiangonana vadika mamirapiratra na ny décoration am-piangonana aza lasainy zareo fa misy voninahitra an'Andriamanitra. Izay no ahafahako hijoro vavolombelona. Dia zao azondry mba eto mambavaka koa ty fiangonantsika ity mba hisy fitahiny tompo be mihitsy a. Amen. Alleluia. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'iny batisan'ny fanamasina iny a dia nandray a tetsy nanomboka faharoan'ny volana sabata faharoa iny zany sabata Jolay. Ino moa zay? Jona. Jona. Dia ny zavatra tena tsapako voalohany a tonga dia nisy fiadanana be taty anatiko aloha. Asiviteka mafy zany. Dia lasa tsisy zavatra mampanahy atsony no fiainako na ny vady aman-janako na ny mombamomba ohatrany tonga dia misy assurance de vie zany ianao. Alleluia. Dia manarakarak'izay a za rehefa mivavaka tsy dia mba miankohaka be zany fa misy fotoana miakatra ny tensionko fa nanomboka tamin'iny ka mandraky tia ny androany voninahitra ho an'Andriamanitra fa tension zany tena stable. Alleluia. Za tsy mitsapa. Nefa anao taloha vao miondrika dia efa tena mavesa vao tsy matory amin'ny alina dia mangorovitsika daholo reny tanako reny dia mangotsongotsoka daholo ny vatako ohatrany hoe tsy ampy calcium tsy ampy magnesium fa an'Andriamanitra ny voninahitra fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Peka mafy. Manaraka izany a za raha vao miariary tory dia izay teneniko izay hoe volovolo dia ohatrany tsy ampy calcium sy magnesium fa farafaingany amin'ny alina mifolo sasany vao matory fa tsy maintsy mivavaka alohan'ny atory a mavita adiny ray na hoe rehefa tena dia ny zavatra akoatran'izay a tsy mba reraka zany ianao fa tena matanjaka ianao. Tamin'ny krismasy tamin'ny desambra teo a ny ala ny mpanampinay fa herinandro fotsiny a tsisy mpanampy tonga dia filasika teo am-pandriana fa 3 semaines zay tsisy mpanampy a fa za hitanareo zao tsy mihinana fanafody a tsy mihinana ianao manao raharaha rehetrarehetra za manao raharaha rehetrarehetra tsy filasika tsy filasika zany a manahoana ny aranofo ny fidiram-bola sy ny rehetrarehetra fidiram-bola milamina tsara tena isaorana an'Andriamanitra hoe manany ampy zay tiana hoanina afaka hoanina zay tianao sotroina afaka sotroina zay tianao tafiana afaka tafiana misy voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainana ny tsena mandeha tsara. Dia ny zavatra anankiray a ny fianakavian'ny vadiko reto tsy tian'io fivavahantsika io mihitsy fa amin'izao fotoana zao ny zobaviko a any Bordeaux izy amin'izao fotoana zao manana problème izy zany satria manao stage izy dia nofatrano any zany lafo be amin'izao a raha vao hoe amin'izao Jeux olympiques mantsy zao any France amin'izao dia za aty Madagasikara indray mba hajery vola hipetrahana izy any andafy any indray za aty Madagasikara nitedavany hevitra hoe mba hitedavola zany efa tsy dia manana fianakaviana iny fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa sady hivavaka sabata amin'ny herin'ny androany ao am-piangonantsika izy Alleluia. tena hoe an'Andriamanitra ny voninahitra ary mbola ho tomoko hoe mbola miverena indray amin'ny herin'ny satria 21 izy vao mody aty Madagasikara. Misy olana ny ravaviko resaka permis a heritaona tsy nety mivoaka amin'ny permis ny zanany a vao ny antsoana foana izy zay mahafantatra olona ao amin'ny faritany ao tonga dia lamina zavatra rehetrarehetra aty amintsika ny laklery ravavy sy ranada zany ny tena hoe tsika misy fiatraikany a misy fiatraikany ao anatin'ny fiangonana tsika misy fiankaikany ao anatin'ny ankonana tsika misy fiatraikany ao anatin'ny firenena tsika fa tena hoe an'Andriamanitra. Fitoerinandron'ireo mpaminany a zay no loha hevitra sa farany zengeza be amin'ity le 20 juillet ity a
fatelo herinandro ao anatin'ity fotoana lehibe ty zay ampianarako za pasteur tiana Rindriary Malala dia ampianatra manokana ny mpino izay dimension fibaikona izay mbola averiko aminao ihany fa ny devoly tsy matahotra mpivavaka devoly tsy matahotra mpivavaka raha mpivavaka tsotra fotsiny ianao tsy atahoran'ny devoly fa ny atahoran'ny devoly de ny mpivavaka manana fahatakarana malala tsara ny zavatra tokony ho atao fa tsy hoe be da be ampino inge am'izao vanim-potoana izao varina mitaraina mitomany mangataka mitalao de mijanona eo amin'ny fitalaona rehefa mianatra nyty fitoerinandron'ireo mpaminantsika de misy an'ireo dimension mibaiko ny fahavalo mandrava ny fahavalo manamotsana ny fahavalo manamotsana ny aretina vao androany maraina androany atoandro misy zazakely iny nety mamany mifindra trano zareo de vao mifindra tao am'le trano mifindrany izy a de nanomboka niakatra ny mason'le zaza le iny izy ty le toratorana iny izy ty zany minjitsindritreny le safotsafotrireny le zaza de efatra amin'ny alina zany nitsofoka tao de vao tonga izy tao am-piangonana ny maraina de nitaraina varina mitaraina ohatry zany de eo mpivavahana io ao anaty fotoam-bavaka androany a eo mpivavahana io mietsika le zaza le toratorany reny zaza eo amin'ny enimbolana sa firy volana eo zaza iny de vao hitako le zaza de niteneniko le mpanompon'Andriamanitra teo hitaty iny za io mbo mipilipitra mamitany amin'ny micro hitaty io zaza io le reniny amin'io mitomany le tena mamoy fo reny hitaty io zaza io roapolo segondra raha ela indrindra roapolo segondra raha ela indrindra verina amin'ny laoniny le zaza baikona ohatry zany ny aretina baikona ohatry zany ny aretina tany Amoramanga tamin'ny sabotsy teo ny toritena misy vehivavy 10 taona io tanany io narary nanomboka tato nisy namosavy tato amin'ny fototanany tato 10 taona malemy io tanany io tsy tafiakatra tsy malemy 10 taona mahery tao anatin'ny vavaka 10 minitra afaka nitsangana natsoko teo ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny fa sao de mampiresaka izy de fantatry ny reny ny mama ny teo ny fianakaviany teo tena zany mihitsy io pastera ozy izy tsy efa 10 taona mahery io tanany io tsy nietsika malemy marary 10 minitra tao anaty délivrance afaka Andriamanitra sa manao zavatra ary tena mbola tsy miova ny heriny ny asan'ireo mpaminany rehetrarehetra ao anaty baiboly tsy misy mpaminany ao anaty baiboly ka nitaraina nangataka nalahelo tsy nisy mpaminany ao anaty baiboly ka nitomany de nangataka anaty ranomaso tsy nisy an'izany ny mpaminany rehetra ao anaty baiboly de mpaminany misy fahefana misy hery ary mibaiko resy ny kristianina maro satria tsy matakatra ninina tsy manana fatakarana ianao tsy mahalala ny momba ny herin'Andriamanitra ianao de le mitomany le mivazisotra le tsy reny za tatao tena mampianatra ampino an'izany miala am'izany toetra zany miala am'izany tsika tsy natao hitaraina lava sy angatadava sy hitomany lava tsika natao hiazika ny zavatra tokony hatrena ary natao ampandresa sabotsy ho avy izao le 20 juillet amin'ny 7 maraina eto amin'ny temple de la foi bypass Jerusalem Karobato eto amin'ny 3 frère ndrefa nambojanary manerana ny trano fivana vaoniloko eto Antananarivo ibaiko tsika andrahery iaraka amin'i Jesosy tainy tompo